Salama daholo androanisika de ndondera hodinintsika lalina ny antony mahatonga ny olona izay samy manana fijery roa samihafa eo amin'ny fiainana. Indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-pinoana izany no tena matetika mampisaraka ny fijerin'olona izay. Ao moa ireo izay mankahala ny fanaovana fanafody gasy sy ny fandehanana ampimasy ary ihany koa ny fanampon-tsampy. Ao indray ireo izay mankahala ny fivavahana satria no heverin'izy ireo fa fandrebirebena saina izany ho ireo sasany. Ka ny fanontaniana mipetraka ara dia ny hoe ratsy ve sa tsara ny fanafody gasy? Ka izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milike ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny sainina antsika mba hafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay nefa ny am'sesy sy matawatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy hampendely isika fa avetrany tonga de vavany ndawary. Ny olombelona tsirairay eto ambonin'ny tany dia samby manana ny finoany avokoa ary isan'ny firenena dia samby amin'izay finoany izay na ny fomban-drazana izany na ny fivavahana izany. Raha ny fivavahana mandiran-tany dia maro isan-karazany ary samby milaza ny azy fa marina avokoa ny tsirairay amin'izay Andriamanitra sy ny Zanahary izay inony izay. Fa ny tena mahagaga sy mahatalanjona nefa dia matetika ny mpino kristianina dia somary manambany ny finoany hafa izay raha ny fijery hatramin'izay. Indrindra fa ireo fomban-drazana izay niainan'ny firenena anankiray dia matetika ovainy izay finoana kristianina izay mba hiova amin'ny fomba amaha kristianina azy izay ka lasa danja ilay fomba tena noentim-paharazana amin'iny firenena iny. Ka tranga tahaka n'izany mihitsy no nahazo any Madagasikara raha vantany vao niditra tao Madagasikara tao ny finoana kristianina tamin'izany andro efa taloha be tany. Raha atao jery todika dia Madagasikara isan'ny firenena anankiray izay manana ny fadiny ary maro ihany koa ireo toerana masina izay mbola tsy azo zimbazimbaina mandraky tiany androany. Na dia maro aza nefa izay toerana saropady izay mbola tsy azo zimbazimbaina mandraky tiany androany izay maro lavitra noho izany ireo toerana ireo tany am-piantohana fa misy amin'ireo toerana ireo dia efa voazimbazimba tamin'izay fidirany finoana izay ka lasa noambanin'olona ilay hasiny tany sy ny zavanisy teo amin'ny toerana io tany am-piantohana be taloha tany. Vantany voatafiditra izay finoana kristianina izay dia iny ary fa nivavaka amin'ny alalan'ny Baiboly sy ireo rehetra voalazan'ny soratra masina tao anatin'ny Baiboly hono ny rehetra satria izay no lalan'ny fahamarinana araky ny voalaza hatrany. Fa ankoatra an'izay finoana sy ny soratra masina izay dia tsy misy finoana masina tokony inona itsony ankoatra izy ireo ho ireo izay nampiditra an'izay finoana kristianina izay satria ny azy ireo reriandy no tena marina ary izay no tena tokony hitompona sy tokony hivavahany tsirairay. Nanomboka teo dia niroborobo ny karazana fiangonana isan-karazany ary ny antombo ireo sekta izay manao asa fitadiavam-bola amin'izay fananganana fiangonana izay. Ka ny zavanahagaga nanomboka teo dia rehefa marary ny pastora ao am-piangonanao dia milaza izy fa tokony hanaovana rakitra maromaro satria mba ho fanampina an'izay pastora izay. Dia tokoa ny zanaka ampielezana rehetra fa manao rakitra intelo ao anatin'ny lahady anankiray mba ho fanampina an'izay pastora marary izay. Fa rehefa zanaka ampielezana izay efa hita fa fadiranovana nefa ny marary dia mba milaza ao am-piangonanao fa hoy hatrany ilay pastera hoe ndao fa hoentina mbavaka ianareo ry zanako amin'izay aretina manjo anareo izay fa hositran'Andriamanitra ianareo. Zavatra mahalasa saina ny zavatra tahaka an'izany ary tokony ho sentsenina lalina satria toa lasa misy fitiavantena ihany ao anatin'izay rehetra izay. Eo ihany koa raha mandinika sy mamakafaka isika ny firenena rehetra izay tena miraikitra amin'izay finoana amin'ny hoe ampahafolon-karena izay dia tadidio fa lasa mahantra ny ankamarony satria ny vahoaka efa fadiranovana indray no mbola takina an'izay ampahafolon-karena izay ho atolotra ho an'ny Andriamanitra honya kanefa ny pastora miha manan-karena fa ny vahoaka izay mpiangona dia miha mahantra hatrany. Ka ny fanontaniana mipetraka sy manitikitika ny saina ara manoloana izay
moa ve misy vidiny ilay paradisa izay nampanantenen'Andriamanitra sa ahoana ho izy nareo? Etsy andanin'izay matetika isika milaza fa ratsy ny manompo sampy ary ratsy ny fanaovana fanafody gasy satria zavatra tena asan-devoly io ho isika rehetra raha mahita ny olona izay mandala ny fomba malagasy sy manao an'izay fanafody gasy zay, indrindra fa rehefa mahita ny mpimasy isika avy hatrany ho izintsika hiraky ny devoly sy satana iny mpimasy iny. Tadidioany tamin'ny andro taloha izay mbola tsy nisy an'izany fidiran'ny baiboly izany dia ireo mpimasy sy ireo zokolona sy ireo mpanandro teo an-toerana no isany andriny ankinany ny fiainan'ny mponina tsirairay tamin'ny tanàna anankiray izay hita fa midadasika manerina ny Madagasikara tamin'izany andro zany, ka izy ireo zany no ilay pasterany ireo mpanompo ny fomba malagasy tamin'izany andro zany. Tahaka ianareo mankasitraka any pastora izay lazainareo fa hiraky ny Andriamanitra hampita ny lalan'ny fahamarinana aminareo rehetra izay. Tahaka an'izany ireo mpanandro sy ireo mpimasy izay lazaintsika fa hiraky ny devoly ireo dia tsy voatery ratsy avokoa izay rehetra mpimasy sy mpanandro zay. Misy amin'izy ireny dia tena mahavita fahagagana ary mahita zava-miafina izay tsy hitantsika zanak'olombelona. Misy amin'izy ireny dia tena mahay manasitrana ireo karazana aretina maro isan-karazany izay tsy sitrany hopitaly ary na dia andaniana vola aman-karena aza izany tsy mety sitrana nefa dia vitan'ireo izay manao an'izay fanafody gasy sy ireo mpimasy zay no manasitra anazy. Ka izay ve ny asan-devoly izay manome fahasalamana ny olona izay sa ahoana ho inareo? Ary raha makafaka lalina isika dia misy amin'ny fombantsika malagasy dia mifandraika amin'ny fomba izay voarakitra ao anatin'ny baiboly. Ohatra zao, rehefa misy ny maty dia iny isika fa mamonomby izay voalaza ao anatin'ny baiboly fa manao offrande zany. Na ihany koa misy ny fanalana voady na ihany koa fanadiovana tanàna sy ny fanaovana joro sy fangatahana amin'ny razana sy ny zanahary dia manao famonoana omby isika. Tahaka an'izany ihany koa ny nataon'ireo jiosy tany am-piantohana rehefa misy ny fangatahana amin'Andriamanitra dia manao an'izay famonoana karazana biby izay hoe alatsadra ilay biby mba atao sorona ho fangatahana mpitahina amin'Andriamanitra izay. Maro be ireo mistery izay tsy takatry saintsika zanak'olombelona ary maro ihany koa ireo zavatra hitan'ireo mpimasy izay tsy hitan'ny masontsika tsotra zao. Maro ny zavatra hain'izy ireo, maro ny fagagana vitan'izy ireo fa tsy voatery ratsy avokoa ny zavatra izay ataon'izy ireo. Misy amin'ireo mpimasy izay voalaza fa mpimasy tsara dia mahavita an'izay manao asa soa ho an'olona izay, fa misy ihany koa dia tena ratsy tahaka anireny mamosavy sy mamono olona ireny dia tena efa tsy izy tsony, ka aza lotona tahaka an'ireny ny fomba malagasy fa lasa manimbazimba ny fomba malagasy sy ny hasin'ny malagasy izany fomba ratsy fena bibina izany. Ka io indrindra no mahatonga isika indraindray no mitsara amin'ilay hoe ratsy be ny fanaovana fanafody gasy sy ny ratsy ny mpimasy fa asan-devoly ireny satria misy ny sasany minia mampiasa azy ireny amin'ny zavatra hafa sy zavatra ratsy ka lasa manaratsy endrika ny fomba gasy sy ny fanafody mahamalagasy izay moa no masaka azonareo sy tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny vidéontsika ary tsarovatra trano miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sisy sy tomatao gasy. Tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.